manona fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra izay manaraka an'izao fandaran'izao indray amin'ity andro anio ity misaotra ny tompo hatrany isika no ny amin'ny tombontsoa sy ny tombonandro omeny atsika fa atsika memandroso sy mitombo amin'ny fahalalana tsara ny Kristy iaraka ivavakantsika dia metraka feno miafatra dia hiditra amin'izany isika avy eo. Andriamanitra rainay eo dia mbola misaotra anao indray izay androany fa mbola afaka mivavaka aminao, mbola afaka ny tombo amin'ny fahalalana tsara, mbola afaka androso amin'izay rehetrarehetra mety tokony ho fantatray meno izay fa mindra fo aminay indray ianao ary anoratra zavatra niampona ihany ahafahanay amin'ny tompo, ahafahanay mivoatra, ahafahanay mivelatra ao anatin'izao tontolo fanompoana izao. Ozy ny teninao milaza hoe eto amin'ity izao tontolo izao ity dia misy fanahy sy fanapahana maro isan-karazany izay manapaka eto dia ny andriana amin'ny famaizinana ary tianao izay tafin'ny fiadin'Andriamanitra rehetra mba ahafahanay miorina ao anatin'ny tontolom-piainanay rehetra Jesosy tsy amin'ny ara-panahy rery ihany fa fiainana andavanandro ary fiaina tokantrano ihany koa indrindrindrindra. Aminaran'i Jesosy naovanay izao vavaka izao. Amen. Ato bokin'ny Efesiana toko fahenina andiny faefatra ary anareo ray izy aza mampatezitra ny zanakareo fa taizao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy, zany hoe tezaina ao amin'ny tompo ny ankizy. Io zanakitsika io zany tsy tezaina fotsiny tahaka ny fomba fitaizan'ny fiarahamonina azy hoe omena hanina bedesina rehefa manao zavatra tsy mety ahitsy rehefa ohatran'izay ampianarina fahalalam-pomba efa zavatra tsara be zany ampianarina fiainana, ampianarina fanajana, ampianarina zay tokony ho ampianarina, omena fampianarana tsara, sekoly kalitao sy ny sisa rehetrarehetra, zavatra tsara be zany zavatra zany. Fa mihoatra noho izany raha lasaina bavy isika raha ho amin'ny tompo marina dia mila taizana. Ozy izy ity tenin'Andriamanitra ity hoe amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy, zany hoe mila taizana ao amin'ny tompo ny zanakitsika. Tsy fantatro ny zanakao ankehitriny mety hoe firy-taona na firy-taona fa raha mbola ity apahana hafatra voalohany ity moa zany dia apahana hafatra natao an'ny fitaizana zanaka izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny hoe adolantseto, zany hoe le fiovan'ny vatana. Rehefa tafiditra amin'ny adolantseto sy ny fahalebiazana mantsy ny ankizy dia efa hafa mihitsy ny fomba fitaizana azy, fa ity ampahany anankiray ity dia ampahany ho amin'ny fitaizana ny ankizy izy ataontsika hoe latsaky ny 12 taona eo zany izay mbola manaiky tsara, izay mbola tsy tena sarotra loatra mitaiza azy fa mbola azo ahitsy tsara sy azo taritina tsara araka ny zay mety sy tokony ho atao zany. Dia ny zavatra izay ifandroantsika sy ifampizarantsika androany dia zao hoe ny ankizitsika dia mila taizana amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mila taizana amin'ny fahalalana n'Andriamanitra, mila taizana, mila omenao izy zany connaissance. Mbola tsy afaka mitory loatra ny filazantsara sy ny fahateram-baovao anatin'ny fahazazan'ny ankizy satria mety mbola tsy voarain'ny fony zany, mety mbola tsy azony zany zavatra zany, fa isika dia efa natao sady. Ozy izy ny ten'Andriamanitra ny bokin'io abolana any milaza hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ka na dia efa lehibe ary izy dia tsy ala amin'izany. Zany hoe isika ray aman-dreny dia mila manoritra lalana. Isika zany eto amin'ity eo amin'ny faza zany, eo amin'ny fahakelezan'ny zaza hatramin'izy voateraka mety hatrany amboaka mihitsy ary dia efa manoritra lalana ho azy. Ianao manoro azy ny zavatra tokony ho atao io dia manoritra lalana ho azy. Ianao mitondra azy amina sekoly anankiray izay tsy nataonao kitoto fa mety tena efa nieritreretinao sy nanontanianao sy noadiadinao sy nofantarinao mihitsy amin'ny antsipiriana mihitsy dia efa manoritra lalana ho azy ianao. Dia ao anatina tontolona fanompoana ihany koa raha lasaina bavy dia ilaintsika ray aman-dreny manoritra lalana ho an'ny zanatsika mba hatonga azy reny andeha amin'ny lalana tokony ho izy. Enao mananjanaka ao amboaka, meray anareo mitondra ambavaka sahady, manomboka ao anatin'ny voaka vao mitsaika mihitsy, vao fantatra mihitsy hoe be voka ny vadiko,
de raha mitondra ambavaka io mametra tanana tsofo-rano ny zanaka ao ilaitsika zany zavatra zany Andriamanitra miasa fa isika ihany koa miasa ary ny anjarantsika de ny manao an'izany hetsika zany ary ao anatin'ny fifampiresahana ao anatin'ny fifandraisana nareo mivady mifampitatana nareo mivady mifampivavaka fa nisy fotoantsika nyresaka an'izany zavatra any mivavaka ho an'ny ankohonana fa misy fitraikany be zany ao anatin'ny fiarahampivady mety misy problema mety misy olana mety mbola tsy pino ny vadinao fa rehefa misy zavatra mitranga ao anatin'ny fiaina tokantrano masensible ny ankohonana rehetrarehetra io mampatonga saina ny ankohonana rehetrarehetra io mampiray ny ankohonana ngery ny zavatra reny ozy ateo hoe na mitondra fampiraisana na mitondra fisarana ny zavatra mitranga ao anatin'ny ankohonana de tsy mijanona fotsiny am'izao hoe samy tsy miraharaha fa nitoy fotsiny fiainanay ka misy olana ny ankizy fa nitoy fotsiny fiainanay fa na ny olana zay mitranga mitondra ho amin'ny fampiraisana na ny olana zay mitranga mitondra ho amin'ny fampisaraham-bazana sy ny fiaratsiana bebe kokoa fandrosoan'ny faharatsiana kokoa ao anatin'ny tokantrano de za te izara am'ty androandroany ity hoe ao anatina toe-javatra mitranga ao anatin'ny tokantranontsika de reny toe-javatra mitranga ireny ataovy fafahana iaraha mivavaka reny zavatra reny misy ny olana irao mivavaka zany zavatra zany be voka vadinao irao mivavaka zany misy olana le zaza voateraka any anatin'ny fahaterana de efa hita hoe fa io fa misy olana zany olana zany miteraka fisaraham-bazany zany lasa tsy mifampiresaka tsony ny mpivady lasa vo miresaka de lasa miady zany zavatra zany ny zavatra iaina ny ankohonana be dehibe mihitsy ankehitriny raha lasianabavy ao anatin'izao vanim-potoana izao ianao maheno an'izao afatra zao za mino fa miresaka aminareo Andriamanitra satria manina misy karazana olona be dehibe mihitsy miaino ary mety tsy enao zany mety tsy ho anao zany afatra zany fa misy olona misy ankohonan'olona namanao ihany koa namanao mety fantatra ao miaina zavatra tahaka zany zarao amin'izao afatra zao mety enao mihitsy no izara mety zao afatra zao fotsiny mba tenenao ty mba enoy ty mba arao fa ny zavatra zay mitranga ao anatin'ny fiainantsika de afaky ny opportunité ho fampisarana fa afaky ny opportunité ampiarana ihany koa rehefa mpivady ny miaraka mivavaka efa nyresaka an'izany zavatra zany tsika hoe na nizaniza aminareo izy raha misy roy ato aminareo izy mifanaiky angata-javatra amin'ny anarako de iaino ako opportunité iarahampivady mivavaka ny zaza ao anatin'ny kibo ny fitezanjanaka tena ifampizarao mihitsiny zany zay le hoe fiainana nofo efa nampiraisina nofo iray ihany izy roroa iarao mitondra zany eo anatrehan'Andriamanitra eto mitondra eo anatrehan'ny tompo izanakareo io raha mbola ho akibo izy iarao mivavaka Jesosy eo fandraitanana mihitsy zay mivady miray saina zay mivady ankasitrahan'Andriamanitra ny firaisan-tsaina ankasitrahan'Andriamanitra ny fitovi-kevitra ankasitrahan'Andriamanitra olona izay miray saina mangata-javatra eo ny fiangonana tamin'ny andron'ny apôstôly nisy an'izany asan'ny apôstôly toko voalohany rehetrarehetra de nyray saina andiny fahavalo-ambin'ny raha tsy diso niara-ny vavaka rehefa nyray saina niara-ny vavaka amin'ny fiangonana niditra teo amin'zareo ny fanamasina zany ny tantaran'io fanamasina io olona tsy omby dimanjato no nahenony filazantsara no nisehony Jesosy tamin'izy nitsangana tamin'ny maty fa 20 irery andry no nandray ny fanamasina tamin'ny andron'ny Pentecoste satria inona ny antony ozy ianao satria teo amin'ny 20 nisy ny firaisan-tsaina satria teo amin'ny 20 nisy ny fiaraha-mivavaka tahaka zany ihany koa eo anivon'ny ankohonana afaka samy mivavaka ny tsirairay avy fa afaka miaraka mivavaka mpivady ary ny fiaraha-mivavaka mpivady zavatra mahery be ty zavatra ty de asaiko anao mihitsy mba hodinianao eo anatin'ny fiarahamonina fa jereo tsara fa rehefa mpivady no miray saina sy miara-miasa zany hoe miray saina apetrako mihitsy miray saina sy miara-miasa ao anatin'ny asany anankiray ty misy asa anankiray zany de izy mivady tena miray saina mihitsy anaovana an'io tena miroborobo be tsisy toy zany ataovy nge zay fandiniany zay eo nivon'ny fiarahamonina de ataovy ndray fandiniana hoe ty misy lehilahy fotsiny irery any nitondra an'le asa de ny vadiny ato na hoe le vadiny manana asa hafa le lehilahy manana asa hafa de ampitovio am'le mpivady miara-miasa miray saina ozy fa tsy le miady foana isak'izay mihetsika fa miray saina de ampitovio zany zavatra zany de jereo ny fihetsika de jereo ny zavatra mitranga de jereo ny fandrosony zany asa zany fa hafa mihitsy de tahak'izay ihany koa io tokantranontsika io rehefa entsika ambavaka io rehefa miray saintsika mitondra ambavaka an'io de ny voalohany de fa entina ambavaka zany
de ho hitanao ny vokatra fa rehefa entinao ambavaka io miasa Andriamanitra rehefa mangataka ianao miasa Andriamanitra tompo hoentinay ambavaka ty zasy ty le zasa voakely io mety efa mbola kely de efa araka le lazaiko te misy olana mety manana olana izy any anatin'ny fianarany any mety tsy mandray tsara ny sainy mety misy zavatra ohatran'izany erao mivavaka io ampisehoy aminy mihitsy fa mivavaka ho azy dadasineny ary miray sainy dadasineny mitondra ambavaka ho azy sa te ilaza am'ty androandroany ity fahamarinany teny izay voasoratra am'bokin'ny Jakoba toko 5 andin'ny 9 raha tsy diso am'laza hoe ny fiasan'ny fivavaka ny marina de mahery indrindra ny fiasan'ny fivavaka ny marina atao hoe marina de olona ao amin'ny Kristy olona nateraka indray ao amin'ny Kristy tsy maninona na mbola tsy zay ary vadinao fa ianao mety efa maheno an'izao de ozy izy ny ten'Andriamanitra ny Korintiana 2:7 any ny lazay tsy mino ozy izy de masina ao amin'ny vavy izay mino zany hoe rehefa ny olona ny ao amin'ny Kristy de no amasinina ao amin'ilay anankiray tsy mavonjy azy zay fa le tokantrano no hitan'Andriamanitra acceptable azo ekena eo anatrehan'Andriamanitra ary fera mivavaka ireo olona reo na de mbola tsy nateraka indray ary ny anankiray de ankasitrahany eo anatrehan'Andriamanitra rehefa misy ny olana mera mivavaka io zanakareo misy olana io eto ambavaka io zay zany aloha le teboka voalohany fiaraha mivavaka io matanjaka be mihitsy io matanjaka be mihitsy io ao anatin'ny fiarahana amin'ny Kristy ao anatin'ny tokantrano ny herin'ny vavaka matanjaka be io erao mitondra ambavaka zay zavatra rehetrarehetra mitranga fa ho hitanao fa ho ambadika izay fiarahana mitondra ambavaka izay ihany koa lasa misy zavatra firaisana manokana indray ao anivonareo samy ankohonana mety eo anivonareo sampivady aloha voalohany indrindra ary mety eo anivon'ny ankohonana ihany koa fa rehefa zatra entina ambavaka tahaka izany ny zaza de mora kokoa anao amin'izay no mitondra azy araka le lazaiko teo hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza efa zatra amin'izay izy an'izay zavatra entina ambavaka anao examen zaza eto ambavaka izy aza vela fotsiny andeha ho any am'izao tsika ray aman-dreny miassuire be hoe zanako tsy tiako ho tsy ampina inana indrindrindrindra rehefa manao examen zay de omena zay ty inona ny loka tianao atao ohatran'izao de mena zao ina goûté tianao ina mahafinaritra anao atao daholo ividanana classeur misy sarisary arak'izay itiavany azy le zaza atao an'izao fa eo am'le lafiny ara-pana matetika ataotsika ambany zavatra matetika tsy tafapetraka loatra amin'ny tokony ho izy fa manana zay fahazaran'izay manomboka androany fahazarana tsara zany ho eto ambavaka ny zaza atao fatany zany atao vihitany zany zay zany teboka voalohany ao anatin'ity fitaizany zanaka ity ho eto ambavaka izy atao vitany zany atao fitsapany zany fa na zanaka ao ary mety tena maditra izy fa ny fotoana ianao ny olombelona tsirairay avy tsy maintsy misy vanim-potoana ao anatin'ny fiainany iarana problema ary ny olombelona rehefa iarana problema misokatra ny sofiny na belo tahaka ninona ary izy rehefa sendra problema ny olombelona sady mihiratra ny masony no misokatra ny sofiny de maheno izy de miaino izy eo indrindra no opportunité afahantsika mizarany zay tokony ho zarena raha vao diso fizarantsika amin'ny sofo misokatra iny de akatony mandrak'izay io sofiny io raha vao fandatsana no tenenao ao anatin'le sofo misokatra izy mamila fanampiana fandatsana no entinao teny marary ny entinao moral ny entinao tsy mitondra ninina tsy mitondra fanovana ninina eo anivon'ny fiarahamonina raha lasaina bavy ny moral sy ny fandatsana sy ny fifanomezantsiny io fa misy problema le zaza alozany ray aman-dreny fanometsiny zay tenenako hatrany voalohany na le zava mitranga ao anatin'ny fiainantsika mitondra atsika ho amin'ny fahavelomana zay le hoe ny alahelo araka an'Andriamanitra mitondra ho amin'ny fibebahana ny fidika fibebahana de fahavelomana fa ny alahelo araka an'izao tontolo zao mitondra fahafatesana dika fahafatesana fisarahana fampitehana sisa rehetrarehetra ny zavatra zay mitranga ao anatin'ny fiainantokatrantsika de tokony ho opportunité ny fitaizanjanaka de tokony ho zavatra opportunité ampiraisana ny ankohonana isika lehilahy no tompony andraikitra voalohany zay mampatonga an'ity tenin'Andriamanitra ity milaza ianareo ray ozy izy aza mampatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy isika ray no tompony andraikitra amin'ny famaizana sy ny fananarana misy dikany anankiroa le izy ny anankiray ozy izy amin'ny famaizana de fananarany atao hoe famaizana tsy mitovy reo ny famaizana misy hetsika izay atao fa ny fananarana de amin'ny alalan'ny vava ny vava no miteny
ny vavany mety mitrerona fa ny famaizana misy kapoka mihitsy manaraka an'le izy. Misy fotoana zany ao anatin'ny fitaizanjanaka ry raha lasianabavy ny rahalamo zany indrindraindrindra fa ndraindray le ray tsy mandray ny andraikitra araka ny tandrify azy de lasa misy tsy mandeha am'izay loany io zavatra io. Zay ny mampatonga hoe ny zaza rehefa taizan'ny reniny fotsiny mitaiza azy zany de ampy affection be le zaza, ampy fitiavana le zaza fa tsy ampy fananarana. De be de be ny zanaka rehefa ny reniny fotsiny mitaiza azy de lasa mivily satria tsy misy an'lay fahefan'ny ray izay mibaiko sy mibetroka sy mikapoka sy manasazy amin'ny fotoana tokony anasaziana azy. Rehefa manasazy zanaka ianao aza ny fahatezeranao na nasazianao azy fa sazio araka ny onony izy, sazio araka ny tokony ho izy. Zay le teny eto hoe aza mampatezitra ny zanakareo, aza mampalahelo ny zanakareo. Tsy zavatra fanaparana fahatezerana tsy hoe tezitra de ho atotoko amin'ity zanako ity. Notiny ambany be 2/10 na 2/20 ho atotoko atao amin'ity zanako ity daholo fahatezerako rehetra fa ahitsy araka ny tokony ho izy ary ahitsy ao amin'ny tompo izy. Tezao ao amin'ny tompo ny ankizy, ampafantaro ny sitrapon'Andriamanitra ny ankizy, ampafantaro ny fitahiana jereo tsara le izy atao amin'ny voalohany fa mampianatra izy fitahiana amin'Andriamanitra. Anaka andiny voalohany Efesiana 4:1 anaka manekeny ray sy ny reninareo amin'ny tompo izy fa marina zany manajany rainao sy ny reninao fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana. Mila taizana ao amin'ny tompony ankizy, mila taizana amin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra ny ankizy. Rehefa melehibe izy mba tezao izy ahalala n'izany Jesosy Kristy zany fa tsy dadabe Noely no ampianarina anazy. Io misy zavatra be deaibe tafapiditra ny anatin'ny ankizy ihany, ao anatin'ny fijerena televiziona, ao anatin'ny fiarahana amin'ny namany ihany de misy fahalalana be deaibe tafiditra ny anatin'ny ankizy ihany. Ary rehefa fahalalany ireny ny akamarony de mampibirioka azy, mampivily azy. Anjarantsika ray aman-dreny no mitaiza azy ao amin'ny tompo. Denizy mbola kely iny mananjanaka ianao 2 taona, tezao denizy mbola kely iny afantatra sy ahenao an'izany Jesosy zany ny sofiny fa misy fetraikany any aminy zany zavatra zany. Na miteny fotsiny ary ianao moa tiany Jesosy, tahiany Jesosy zanakineny ao fa hivavaka ao anao neny ao fa metra tananao anao neny vao maika koa moa izy mahita ny ray aman-dreny ny miara manao an'izany hetsika zany. Tamin'ny voalohany tsika efa niresaka tany aloloha tany tsika efa niresaka hoe isika malagasy zatra loatra miteny zavatra tsy mahay miteny, tsy mahay manambara fitiavana. Ozy somary magaga kely ihany le fomba fiteny hoe malagasy olony fofa. Ny malagasy nge tsy mahay mitory fitiavany, tsy mahay mitory azany fa ny malagasy efa fatany zany, efa fatany zany fa ty azy fa ny ankizy mila maheno an'izany zavatra zany ary tafiditra ao anatin'ny fitaizana ny ankizy ny fitenenanao ny fitiavanao azy ary tafiditra ao anatin'ny fitaizana ny ankizy ihany koa ny fitenenanao tsy kelikely sy ny firesahanao tsy kelikely mikasika an'izany Jesosy izany, kasika ny fitiavan'i Jesosy azy. Izy mazava ho azy tsy mbola mahalala zany hoe Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana na nanolotra ny ainy sy ny sisa fa afaka mahafantatra sady ny ankizy. Fantatrareo mampatonga atsika misakafo tsara toy izao, mahazo yaourt sy sisa rehetrarehetra. Jesosy manome fitahiana atsika de avaniny zany de efa manomboka misy zavatra tafiditra any anatin'ny ankizy zany zavatra zany. Zao tontolo zao mamafy zavatra ao aminy, namany mamafy zavatra ao aminy, namany mamafy resaka maro isan-karazany fa ianao ihany koa mamafy ao anatin'izany. Ohatrany hoe misy ny attaque zany de misy ny contre-attaque, misy ny zana-tsipika mirehatra alefa amin'ny fahavalo de ianao manome azy an'lay ampinga la bouclier no mety alalantsika azy kokoa an'izay tsy de mahay teny malagasy loatra. Ianao manome azy lay ampinga izay mampafantatra azy fa ny fiainantsika de ao anatrihan'i Jesosy daholo. Mety ao anatin'izao resaka coronavirus zao mety mitondra vaovao avy any ambadika any ny ankizy. Mama tatany any no matin'ny coronavirus de ohatra zao de ohatra zao. Inona ny mba tenentsika ray aman-dreny eo anatrihan'izany zavatra zany? Inona ny ambarantsika eo anatrihan'izany zavatra zany? Fa ny akamaroantsika tsy manana an'izany fiadiny zany hoety miatrika an'lay ataka rehetrarehetra zay eto amin'ivony zao tontolo zao. Androany ny tenin'Andriamanitra mampianatra atsika ary manoro hevitra atsika. Ianareo ray aza mampatezitra ny zanakareo fa anaro, fa ampianaro, fa faizo amin'ny famaizan'ny tompo izy, fa nanarany tompo, tarito izy alala tsikelikely an'izany Jesosy Kristy zany. Io resaka Jesosy ity ho asiko resaka mandalo kely izy ty fa ilaina be nefany. Maninona moa miteny hoe Jesosy satria io anarana Jesosy io raha lasaina bavy
tena anarana hafa mihitsy izy io. Ao boky Filipiana toko faharoa dia miresaka ny ten'Andriamanitra amin'ny andiny faraky amby folo hoe koa izany ozy izy nanandra-tan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezan'Andriamanitra azy anarana zay ambony noho ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andoale aloalika rehetra na ny tany na ny any an-danitra na ny ety an-tany na ny any ambanin'ny tany sy anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo voninahitra Andriamanitra ray. Manina moa tsy ampianarina hoe Andriamanitra ny ankizy. Ty zany mety hoe ozy izy ianao fa zany ko efa miteny hoe Andriamanitra ohatr'izao fa Andriamanitra ohatran'izao fa maninona no miteny hoe Jesosy satria Jesosy io dia anarana izay atahorany fahavalo ka de ny meloha dia efa misy zavatra sahady ary io no anarana izay lavina indrindra. Any an-dafy ihany tsy azo tenitenena zany Jesosy zany Andriamanitra tsy maninona satria Andriamanitra iray sam-pinoana na finoana ina dia samy resaka Andriamanitra na boudista na shintoista na musulman na inona dia samy miresaka Andriamanitra daholo ka tsy mampisarabazana zany fa io resaka Jesosy io na tsy voatery Jesosy koa fa mety Jesosy ny fiantsonao azy na Jesosy tsy maninona loatra zany tsy asitsika adihevitra be zany fa mety foana zany zavatra zany fa ny anaran'ilay zanak'Andriamanitra io dia miteraka fifampisarana ka eto isika dia efa miresaka sady hoe inona moa ny anton'izany zavatra zany satria misy hery ao anatin'io anarany ary zany hery miafina izany dia efa misy zavatra sady miasa any anatin'ny sofina any anatin'ny fo any anatin'ny fanahy ny zanakao efa miasa sady ny herin'ilay anarany rehefa manonona azy ianao rehefa mivavaka ao azy ianao Jesosy mangataka izay zany tena mampahery mihitsy ny ray aman-dreny mivavaka ao any zanakareo mametra tanana ao any zanakareo ary efa nyresako teto ary averiko eto le izy isika ray isika dada dia natao ho mpiandry natao ho pastera tsy za rery zany ny pastera fa ianao koa rahalahy dia pastera ao anatin'ny ankohonanao rehefa mba te ifanany any zany nareo vady dia afaka tsonao izy ranabavy hoe ahoana pastera ahoana dadapasy fa dadapasy koa io ao tokantranonao io pastera ny ankohonanareo natao hitondra natao hitatana natao hiaro zany mantsy ny asa ampiandrondry natao hiaro natao hamelona ka tsy zay ve ny asa vadinao anatin'ny tokantranonao mamelona miaro miary ho an'ny ankohonana sy sisa rehetra dia jereo fa ny asana pastera rehetrarehetra nge zany asana mpiandrondry rehetrarehetra nge zany manolotra ny ainy hamonjy ny ankohonana tsy zay ve ny asan'ny rahalahy tsy zay ny asan'ny lehilahy ao anatin'ny tokantrano fa tsy asan'ny vehivavy zany manolotra ny ainy hamonjy ny ankohonana fa asan'ny lehilahy zany zavatra zany ka isika dia natao ho mpiandry dia ny mbola kely ny zanakitsika izy mbola ao anatin'ny fahazazana izy ao anatin'ny fahalehibiazana mety efa 7 taona ny zanakao mety efa 8 taona ny zanakao mety efa 10 taona manomboka eninao sy tsapanao hoe tena tsy contrôlable intsony ity zazy ty averiko eto le zavatra resantsika teo ny olombelona tsirairay avy dia miatrika zavatra daholo ao anatin'ny fiainana io zanakao mety 10 taona io mety manana problema amin'ny namany io zanakao 10 taona io mety hitanao hoe tsy takontsony izy anitsina nyity zanako ty aitsio ao amin'ny tompo izy tsy takontsony izy atao azy efa ohatran'izao tenenina fa anarina ampitahorina tambatamba azy zany rehetrarehetra zany tsy mandaitra daholo fa inona mandaitra mahery zay manatanteraka ny tenin'Andriamanitra dia velona sy mahery ka manoritory tahaka ny sabatra roa lela mampisaraka ny tonina sy ny tsoka dia ny aina sy ny fanahy zany ambarany teny ao bokin'ny Hebreo 7:10 raha tsy diso ako no misy an'izay afatra zay oeto eo amin'ny tenin'Andriamanitra taizao ao amin'ny tompo izy eto ambavaka izy ampafantaro azy Jesosy io zanakao io manana problema io rehefa mbola tsy manana problema izy rehefa roa taona izy matoa izy mbola tsy manana problema vavaka fa metratanana firesahana mikasika an' Jesosy fifampiresahanareo mivady mikasika an'izany zavatra zany no ilaina fa rehefa manomboka melehibe amin'izay io tsy maintsy manana problema io any anatin'ny sekoly zay iainany any mety ampijaliana ankizy io ao atokantrano izy miseho azo beloa ao atokantrano izy miseho azo mafilo fa any amin'ny toerana zay misy azy any mety mana problema amin'ny fianarana io mety tsy mahay izy mety omezana ankizy izy mety asasony ankizy izy mety manana complexe izy eo amin'izay no manao intervention ary manararoatra ny ray aman-dreny miresaka amin'ny zaza tao hivavaka ao anao tsika efa nananatra ianao fa tsy nety kapoka ianao fa tsy nety nanampitamby ianao fa tsy mety afa vitanana bisikileta avy farany taony ny ataony any ny ataony afa vitanana PlayStation 3 avy farany taony ny ataony any ny ataony raha endry tsara dia vitanana dada ordinateur vitanana tablety tsisy mandaitra izy rehetra tezao ao amin'ny tompony ankizy
tezao ao amin'ny tompony ankizy, tezao ao amin'ny tompony ankizy, meo asady lay Jesosy vahaolana. Tsy mahay ianao ndaontsika hivavaka, Jesosy igny mampahay e, Jesosy igny mampahira-tsaina e, Jesosy igny manome intelligence e. Milazanao misy zavatra miasa ao anatin'ny fisainany ao, misy asan'Andriamanitra ao anatin'ny fisainany ao ary manomboka ho hitanao. Tsy kelikely tsy voatery tonga de eo eo, mety misy transformation, mety misy miracle tonga de eo ny hitatsika. Fa misy zavatra mandeha tsy kelikely ihany koa, satria tsy voatery ho eo daholo. Io samy manana ny fitaizan'ny tompo azy. Ny sasany tonga de mahazo eo, fa ny sasany mety maharitra mambolana, ny sasany mety somary mitarika kely amatonany mihitsy ary fa sitrapon'Andriamanitra ho atsika de zao ao amin'ny tompony zanakitsika. Tarito izy alala sitrapon'Andriamanitra tsy kelikely arak'izay mety mbola ho takany, sy arak'izay mety hitaritany tompo. Zany ihany koa eto anatrehan'ny tompo e. Tsy voatery ny rehetrarehetra igny mahay mitaiza ary isorana an'Andriamanitra mihitsy ny tsy fahaizantsika mitaiza. Gagabe ngamba ianao maheno an'izany inary zany resaka zany tsy fahaizana mitaiza ve de hoentiny isorana an'Andriamanitra. Isorana an'Andriamanitra. Hozy izy Paul ndray mandeha laza tao amin'ny bokin'ny Korintianina faharotoko 2:7 hoe misaotra an'Andriamanitra hozy izy faly any amin'ny faly emeko satria ny faly emeko ny fatanjahako. Amin'ny faly emeko de miasa Andriamanitra nohony amin'le tsy fahaizako mitaiza, nohony amin'le tsy fahaizanao mitaiza. De miresaka amin'ny tompo ianao ary mihetra eo anatrehan'ny tompo tsy mahay mitaiza. Tena tsy hitako tsony zay atao, tena mampatezitra ty zazy ty Jesosy, tena miady foana zay mianaka, tena ohatran'izao tena hitako mihitsy fa tsy mahay mitaiza. Afasao Jesosy, ampianaro tarito inona ny tokony itenenako an'ity zazy ty, ahoana ny tokony ananarako azy de zao afatra zao efa fifampizarana aminao ny am'izay tokony ataonao. Fa nafiry taona ny ankizy, mbola tsisy an'izany very zany, tsisy an'izany tsy avitra zany esory eo am-bavanao zany fa raha zanak'Andriamanitra ianao, raha zanak'Andriamanitra ianao eo am-bavanao ny teny, tsy lavitra anao izy fa ho amponao, ary natao isika anana fahefana ao anatin'izany, hitarika ny ankohonantsika araka ny tokony izy. De mino fa amin'ny alalan'ny hetsika izay ho ataontsika ray aman-dreny, na lahy io na vavy, mety ianao ihany koa mety renim-pianakaviana mitondra tena, mety nilozan'ny vadinao ianao sy sisa rehetrarehetra mitaiza rery ny zanakao, ho eto anatrehan'ny tompo zany tompo hoe hitanao za vehivavy tsy manana autorité, tena tsy voafehako ny zanako, tena miezaka ohatran'izao sy ohatran'izao fa tena tsy mety le izy. Omeo any ahafahako mitaiza an'ireo zazy reo, omeo any amin'izany, omeo atarito a Jesosy, tsy mahay ninina tompo. Fa ho anatin'ny fanetretena Andriamanitra de miasa ary mitarika, ary arao ireo zavatra zay fampizarantsika fohy ireo amin'ity androandroany ity manomboka izao de hitanao fa misy fitraikany be deaibe ireo, na eo amin'ny fifandraisanareo mivady manokana, na eo amin'ny fifandraisanareo amin'ny zanakareo sy amin'ny zanakitsika rehetrarehetra sy izay mety ho taizantsika ao anatin'ny tokantrano. Tiany tompo daholo samy androso samy ho tsara daholo. Ozy izy ny tenin'ny apôstôly Paoly ndray mandeha rehefa nilaza hoe mangataka ozy izy mba ho arovana daholo, aoka mba samy ho arovana daholo, na ny ainareo na ny fanahinareo na ny tenanareo tanteraka sy tsy manatsiny amin'ny fotoan'andro izay avian'ny tompo. Zany hoe sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny ampilamina sy ananantsika tokantrano mahafinaritra sy mahateonina sy mampite-hipetraka sy mampatamana ho atsika sy ho an'ny zanakitsika zany. De mino fa misy zavatra izay voarainao indray tamin'ny alalan'izay taridalana fohy izay. Amin'ny heriny isika resaka mikasika ny ankizy lehibe fa ny androany aloha zany de ho an'ny ankizy kely sy ho an'ny zay mbola manana zaza mety mbola tsy tonga fa mety mbola ho amboaka. Mino fa misy asan'ny tompo tany am-ponao tao anatin'izay fifampizarana tsotra sy fohy izay mametraka veloma sy mandra-piona amin'ny manaraka toy izao indray samy tahiny tompo daholo. Veloma.